Manambahiny kosa ny fampalalam-bavao fahita lavitra matv amin'ity takariva ity endrika tsisy vina amin'ny any tokatrano antsony Andriamatoa Danoara Julien miarabanao tompoko tonga sondray amin'ity takariva ity dia miarabanao njaka ary miarabany mpijery matv. Inonao fa manana zava-bavao indray ny prekaesy matoa ianao tonga amin'ity ariva ity vetrananga amin'ny dia aloha ianao nilaza azy. Ny prekaesy moa dia manomana fanadina-panjakana foana ary misy maromaro reto tenenitsika reto zany satria misy mivavao misy vatao loha ihany. Voalohany amin'izany moa zany dia hoe ny inspecteur d'état zany hoe ny olona manana DEA zany bac plus 5 no mahazo manao an'izy io dia na magistrat na officier supérieur amin'ny miaramila zany na koa fonctionnaire 7 ans de service ary catégorie 7 farafahakeliny zay ny inspecteur d'état zany zay. Ny faharoa dia ny inspecteur des douanes bac plus 4 manaraka académie militaire bac plus 2 ary ny akatso koa zany dia ny DEGS droit économie gestion sociologie communication ny agro sy ny sisa ataona ihany koa zany zay. Dia niveau bac ndraiky kosa dia ny adjoint technique de la statistique ary ao koa ny adjoint d'administration, ao ny contrôleur des impôts zany hoe ny enregistrement timbre na contribution directe niveau bac daholo zany contrôleur du commerce, contrôleur du travail, contrôleur des domaines, assistant d'administration, gendarme. Zay zany dia ataonay daholy amin'ity manaraka ity ka 29 octobre ny fidirana ary ny téléphone nazahoananay dia 034 50 012 05 34 50 012 05 na 33 85 788 55 33 85 788 55. Misy ny prekaes moa dia okra ohatra ambany dia 50 metatra eo ambanin'ny fobe taotsaortan'ny Madagasikara ary 20 metatra ambonin'ny PME. Fidirana ho iateo dia 29 octobre 2013 dia ireo maromaro zany ireo tolotra zay omena antsika ireo ary ny tena misongadina amin'izany dia ny inspecteur d'état zany le voalaza teo. Inona tokoa no mety hoe ampiavaka an'ity prekaesy ity Andriamatoa Danoara raha oharina amin'ireo ataontsika hoe ivitoerana efa manome fiofanana na ataontsika hoe fanampalalana? Ny prekaesy dia zavatra vitsivitsy mampiavaka azy zany. Ny prekaesy dia misy taranja zao ohatra zay anankiray dia olona mampianatra anankiroa ohatra manao azy indraindray. Misy koa matière zay tsy omena tsy anadinana any amin'ny concours fa men'ny prekaesy mba puissance bebe kokoa ny mpiadina ka afaka azy. Ary ny fahatelo farany dia ny eo aminay qualité fa tsy commerce amin'ny filamatra zany hoe ny tsara indrindra no menanao satria mpampianatra zadraraha daholo eo avoleta ary tsy manao zay fomba rehetra mba ahafahan'ny mpianatra zany fa tsy commerce raha lazaiko teo hoe raha commerce manko dia nataonao 25 000 francs ny écolage dia vahoaka be eo kanefa ny qualité ny fampianarana zany manahirana be ihany. Zany sy zany zany mampiavaka ny prekaesy amin'ny rehetra amin'izay miofana amin'ny concours. Amin'ny 27 octobre ny fidirana ho an'ny onivon'ny prekaesy inona fa dia mazava ihany koa izay fanentanana nentina Andriamatoa Danoara Julien zay inona fa manana teny farany koa na fanentanana amin'ny terrive ity dia zao manko vao mipotra zany hoe inspecteur d'état zany manomana meloa zany tsika satria efa fantatra zany io fa efa zokonjokony daholo zany ny ao ary vitsivitsy izy ireo nefa tokony isolo zany izy ireo ary ny manaraka zany betsaka zany ny andeha retraite zany mpiasam-panjakana 2013 2014 tokony isolo fa lasa sous administré zany Madagasikara ary zay mahatonga any hoe mamendreto tolotra maro dia maro reto zany raha misy fantanina zany tianareo azo dia ao amin'ny 34 50 012 05 34 50 012 05 na 33 85 788 55 ny misy amin'ny prekaesy. Dia isaorana feno Andriamatoa Danoara Julien nanaiky nasain'ny fampalalam-bavao tamin'ity takariva ity dia misaotra drika ny eno hatramin'ny farany.